Manamorona iny goudron zany nefa mbola teny miala hita taloha. Nohon'ny fitrandrahana sy ny fanaovana saribon zany taloha dia mikisaka midimiditra anatinatiny any zay le ala zany. Biby mazava ho azy zany fa raha vao mikisaka ny ala dia mikisaka koa zany ny biby. Dia raha ankehitriny zao zany tsika hoe dia hitady biby fa mikisaka lavidavitra zany vao mahita varika raha amin'izao fotoana izao. Tandindomdoza ny varika satria miamiena ny ala eto Madagasikara. Ny ala izay fonenan'izy ireo. Ny varika tokoa mantsy dia mandray anjara amin'ny firindra ny tontolo iainana eto Madagasikara na dia tsy hita mivantana azy zany. Mitondra ny anjara birikiny amin'ny fiarovana ny varika ny Madagascar Lemurs Portal. Ny fanambin'ny Madagascar Lemurs Portal zany voalohany indrindra dia nanamboarana an'ilay fitaovana mihitsy nandritra ny herintaona sy tapany teo ny ekipa nanamboatra anazy ary avy eo izay dia nanaparitaka ny fitaovana io eraky Madagascar. Tamin'izany fanamparitahana izany fitaovana izany dia nanome fampiofanana izay tamin'ny vondron'olona ifotany, indrindra ny teknisianina sy ny mpianatra tany amin'ny anjerimanontolo eraky ny faritra efatra eto Madagasikara. Ny fampiofanana nomenay dia mikasika ny fintantanana sy ny fikirakirana ny antontanisa mikasika ny biodiversité eto Madagascar. Données primaires, les données tena hoe le alaitsika ty anaty ala reny mihitsy izany hoe marikitsika information resaka daty, information resaka coordonnées géographiques, maka information resaka hoe inona le espèce hitatsika. Madagascar's biodiversity is really unique. It's one of the things that I love the most about being here. Even small things like bugs, you can see lots of different cool colors of bugs and ants and things that you wouldn't normally see. But the lemurs are a bit more obvious and they have a lot of charisma, so it helps draw conservation efforts here to Madagascar to protect a lot of the biodiversity that's here. And the people that work in the forest as guides and as patrol are helping do their part to keep the natural history that is really important here.